Tonga tany An-Danitra ty raha namana anankiray dia nolazain'ny tompon'ny lanitra hoe ho atoroko toerana anankiroa ianao. Ny voalohany ny afo be ary ny faharoa ny paradisa. Dia nandeha izy. Rehefa tonga tao amin'ny afo be dia gaga fa tsy araka ny eritreretiny, tsy nahita afo izy. Fa olona mipetraka miantona be dia be no hitany. Ireo olona mipetraka miantona ireo dia mihinana lasopy. Saingy ry zareo manao boribory dia mitsingeva evy eo ampovoany ilay vilanina lasopy. Izao ve ny afo be? Ie, hoy ilay tompon'ny lanitra. Manana sotro lava be ireo olona rehetra ireo. Ka iny sotro iny no anakaran'ilay lasopy. Saingy rehefa azo ny lasopy dia tsy tonga atao am-bavany. Dia toy izay hatrany, voahelingelina tsy voahelingelina tsy mifampikapoka ireo sotro lava be. Inona ny hafarany? Tsy misy mahazo sakafo ry zareo ary tezitra mifampidaroka amin'ny sotrony satria tsisy mahazo sakafo. Ay ve izany ny afo be? Mampatahotra izy izany, hoy ilay mpivahiny. Asehoko anao indray hoy ny tompon'ny lanitra zao ny paradisa. Rehefa tonga tao amin'ny paradisa izy dia gaga ilay rangaha fa mitovy tsisy valaka amin'ilay tao amin'ny afo be nitany. Olona mipetraka, lasopy eo ampovoany, samy manakatra izy rehetrarehetra, samy manakatra. Aiza no elanelan'ny paradisa sy ny afo be? Hoy ilay mpivahiny. Dia namaly ilay tompon'ny lanitra nanao hoe ny elanelany. Dia lazaiko anao. Ny olona any amin'ny afo be dia samy miezaka hihinana ka mifampikapoka ry zareo mba hahatongava ny sotro ao am-bavany. Ny olona ato amin'ny paradisa dia nio tsara. Alainy ilay lasopy dia fahanany ny eo ampita. Alainy ilay lasopy dia fahanany ny eo ampita. Alainy ilay lasopy dia fahanany ny eo ampita. Misy ve ny paradisa? Misy ve ny afo be? Efa ny fiainantsika ety an-tany no mahatonga izay rehetra izay. Araka iny tantara iny raha mahay mamana ianao dia isy mamana anao ihany koa. Manome ianao dia omena. Izay ilay hoe manomeza dia omena ianareo. Ny olona mahay miaina paradisa zany dia izay olona mahay mifanolotra, mahay mifanampy, fa tsy izay olona mahay mifamingana. Ny endriky ny olona mahay mifamingana ao anatin'ilay tantara dia ilay mandray an'ilay sotro dia mikapoka mafy be mba tsy hinanan'ny hafa. Izay ilay ory havamanana izay. Izay ilay fialonana izay. Izay ilay fifanakanana hatrany. Misy ve ny paradisa sa tsy misy ao aorian'izao fiainan'izao? Misy ny mino, misy ny mametram-panontaniana. Saingy miazo antoka ary fantatsika dia efa misy ty fiainantsika ty. Ka raha manomboka iainantsika eto izy amin'ny mifanolotra io dia azo antoka fa ho azontsika koa ilay ary. Izay ngamba no hevitry n'ilay fitenenana hoe ny ety an-tany tahaka ny any An-Danitra. Ny tenako manokana dia lazaiko anao fa efa miaina paradisa. Rehefa mizara fitiavana amin'ireo olona mamiko, rehefa mifanohana amin'ireo kely sy madinika toy aho dia efa manao dingana sahady izahay hanatratrarana ny eritreretana hoe paradisa. Raha mifankatia isika dia hiova lanitra avao aza fiainana.